Istanbul. Niaona tamin'ny Premier ministre Mangalaza Eugène androany ireo mpandrarara toe-karena eto amintsika. Fahombiazana tanteraka ilay hetsika Carrefour des métiers de bouche nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny York France. Hetsika an-tsehatra ho fahatsiarovana ny Michael Jackson no hamaranana ny fankalazana ny fahafolon-taona ny groupe Injet. Ireo no vaovao misongadina iarahantsika amin'ny Aingorabarinal. Ilana tsy mitoplasy tokovavy ny fatapahana kely teo noho ny fandaminana eo amin'ny lafiny ara-teknika mamerina ny araba ary manasam-panajana anaraka ny vaovao-antsary eto amin'ny televiziona malagasy hatramin'ny farany amin'izao ariva izao. Vaovao-antsary izay afaka arahanao amin'ny internet miaraka amin'ireo fandaharana iray manontolo eto amin'ny TVM amin'ny www.move.mg/tvm 4 ora amin'ny 4 ora. Fa andrasan'ny maro ny fandalova ilay amboara volamena iadina amin'ny tompon-dakeran-tany 12 amin'ny lalao baolina kitra izay ho tanterahana atsy Afrika Atsimo. Efa firenena maro aty Afrika no nandalovana izany amboara izany toy ny tany Nairobi Kenya ny 14 ny volana novambra lasa teo, tao Kampala Uganda kosa ny 15 novambra ary dia andalo eto Madagasikara eto Antananarivo amin'ny alarobia 15 ny volana novambra ho avy izao ary dia ho ampitaina mivantana eto amin'ny televiziona malagasy izany fatongavany izany. Fa araky ny efa voalaza tamin'ny lohateny mbaovao teo dia niona tamin'ny Premier ministre Mangalaza Eugène teny amin'ny lapany mahazo arivo androany ireo mpandrara avy amin'ny FIFPAMA, GEM ary ny Association des professionnels des banques mazava ho azy fa ny fiara-miasa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena amin'izao tetezamita izao no noresahana. Tout San François Lala Wester no nanangon'izay vaovao zay. Fampahafantarana ny drafitra hoentina manarina ny toe-karena no votoatin'ny fiaonany teo amin'ny Premier ministre sy ny filohan'ny vondrony mpandraharaha ara-toe-karena enina amin'ny rahalahy teto mahazo arivo. Indrindra zay tamin'ny zavatra hoe tokony atao ary nisy afatra bebe mihitsy mahapototra mihitsy izay nataon'ny Premier ministre hoe tokony hiara-hiasa tsika amin'ity tetezamity ity ary namenay tamin'ny andriamatoa Premier ministre les plans de relance izay misy mitorefitra ary fosikefitra eo amin'ny lafiny toe-karena. Nivohitra tamin'ny fiainana tamin'ireto mpandraharaha ireto ny mikasika ny teti-bolam-panjakana sy ny CES. Mbola tsy nasionay le vady finance akolazay namanay teo fa ho hitanay ary tsy maintsy ho hitay miaraka daholo satria io ny anjara vary ho tsy maintsy andrahoiny ny conseil économique et social zay no izany conseil économique et social azy. Ao anatin'ity tetezamity misy sera anankiray hoe conseil économique et social zay everina ho atsangana na dia mbola misy fahasarotiny ary aloha mazao fotoana zao fa eny dia tiako marina mafy tokoa aloha fa ny sera tsy miaraka dia manana toerana misy azy tsy azo idivirana izy rehefa hoe resaka économique izy resaka social ka metrika raha izay no ao anatin'ny conseil économique social io mitondra ny teniny ny secteur privé productif sy ny syndicat. Mitsindrina tamin'izao fiaonana izao ny tokony anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpandraharaha sy ny fitondrana tetezamita.